lohan'ny fiangonana. Lohan'ny fiangonana, izany no anasananao indray amin'ity talata fa 7 volana febroary ity. Ambifaliana mandrakariva ary mpiara-midinika namana isany no iarabako ary anolorako ny firarian-tsoa anao sy ny ankonanao tafaraka indray tsika amin'ity fandaharana efa mahazatra sy mamitsika loatra ity. Miamitombo isan'andro sika manaraka izao fandaharana izao miarahaba ireo vao sambany vao miaraka ny tompo any hita ianao ary ny fiadanana ny anjaka amponao sy ny ankonanao. Ndery iaraka ivavaka sika raha nomboka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay ka nitantananao anay tafahoana soamatsara eto indray izahay. Iaraka handinika ny teninao, iaraka hihinana ny zavatsoa avy amin'ny teninao, tomoera ary aty amponay Andriamanitra. Avelao ny helokay, aoka mba vita fihavanana aminao izahay. Ary tsay aty amponay ary ny fanena masina ka mba hampianatra anay hitaridalana izao dinika izao. Tononona saingan-tanany vavaka noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Kolosiana 1 ka ny 5:10 ilay andinina tao tadina. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lama to talohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ao amin'ny Jesosy ny fiainantsika manontolo. Lohan'ny fiangonana. Manasanao mba anokatra amin'ny Efesiana 1 ka ny 2:20. Efesiana 1 ka ny 2:20 dia sao no voalaza lety. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Laza Paoly eto amin'ny Efesiana fa Kristy no lohan'ny fiangonana. Ao amin'ny Filipiana 2 ka ny 10 dia hoy izy hoe ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Inona ry mpiara-midinika namana no tiany Paoly lazaina amin'ny fiantsoana an' Jesosy manao hoe lohan'ny fiangonana? Ao amin'ny Efesiana 1:5, Efesiana 1:5 ka ny 2:17 dia zao ny fanambarany ihany. Hoy izy hoe 2:17, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Inona ny tiany Paoly lazaina amin'ilay hoe lohan'ny fiangonana Jesosy? Amin'ny fampiasana ny loha mandrakariva anatin'ny Baiboly dia maneho sary anohatra fitarihana. Raha miteny hoe loha zany ianao dia mpitarika ny dikan'izay. Tahaka ny amin'ny Efesiana amin'ny Exodosy 20:20 dia nofidin'i Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona hanapaka azy. Le loha dia hitarika. Ao amin'ny boky Nomerito 2:30 dia lazainy hoe lohan'ny fianakaviana. Misy koa zany nofidiana ho lohan'ny fianakaviana. Ao amin'ny Deutéronomie 20:13 dia hoe ataony Jehovah ho lohany fa tsy ho rambony. Ao amin'ny Isaia 7:7 fa ny lohan'ny Siria dia Damaskosy ary lohan'ny Damaskosy dia Rezina. Amin'ny Hosea 2:2 dia hoy izy hoe ny taranaka Joda sy ny taranaka Israely hifidy anankiray ho lohany. Ry mpiara-midinika namana, ny hoe loha dia maneho fitarihana. Ao amin'ny Korintianina 1:17 dia lazainy hoe Kristy
no lohan'ny lehilahy rehetra. Le mpiara-midika anay manaraka izany, ny mahalohan'ny fiangonana an' Jesosy dia midika ho izy no mitarika. Avelao Jesosy hitarika ny fiangonana. Aoka tsy ianao no hitarika arak'izay ivelona fa mampiety ny fiangonana, fa Jesosy no mitarika ny fiangonana, izy no lohan'ny fiangonana. Dia zao koa manoro, manitsy, izy no mamelona mba hisian'ny firaisana, izy no manao izay hitombony ny fiangonana. Amin'ny Kolosiana dia milaza zany fa Kristy mihitsy no mpitarika, manoro, mamelona ny fiangonana. Ao amin'ny Korintianina voalohany, amin'ny Korintianina voalohany toko 2:10, dia ao no misy amin'ny tsiporiany kokoa ilazany Paoly ny amin'ny momba ny amin'izany hoe fiangonana zany, satria noharin'ny Kristy, noharin'ny Paoly amin'ny tenan'olombelona, tenantsika olombelona, ny amin'ny fiangonana, ka lazainy hoe fa tahaka ny tena iray ihany, amin'ny 2:10, nefa maro momba ny tena, ary rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Kristy no lohan'ny fiangonana. Na dia maro aza izy ireo ratsana rehetrarehetra dia miara-miasa izy ireo. Raha mijaly anankiray momba ny amin'ny tena dia miara-mijaly avokoa izy rehetra izay momba ny tena. Kristy no lohan'ny fiangonana. Zay mpiara-midinika namana, zava-dehibe zany ny fahafantarantsika androany fa Kristy no lohan'ny fiangonana. Kristy ilay teny tao amin'Andriamanitra, ary teny dia Andriamanitra, ary le teny tonga nofokanonona tamintsika, izy no lohan'ny fiangonana. Tsy velona ny tena raha tsy misy ny loha. Tsy velona ny fiangonana raha tsy ao le lohan'ny fiangonana dia Jesosy izany. Toy ny tenantsika ety zany no anoharana ny fiangonana. Tsy azo amavanina ny ratsambatana tsirairay avy. Tsy afaka hiteny manao hoe tsy ilaiko ny tanana, tsy ilaiko ny tongotra, tsy ilaiko ny vava, tsy ilaiko ny maso, fa reo rehetrarehetra reo no mitambatra matena ny tenanao tsirairay avy. Tahaka an'izany koa Kristy no lohan'ny fiangonana. Apetraka amin'ny fanontaniana hoe raha toy ianao tsy maintsy mamora ratsambatana anankiray, izy amin'ireo ratsambatana ireo azonao fohy, azo antoka fa tsisy. Dia tahaka izany koa ny tomba mibidy ny tsirairay avy amin'ny mamambra ny fiangonana ao amin'ny fiangonana dia zava-dehibe avokoa. Kristy no lohan'ny fiangonana ary ny mambra tsirairay avy no ratsambatana mampietsika izany vatana izany. Androany ary Andriamanitra hitahy ianao ka anaiky isika rehetra ny hotarihan'i Jesosy satria izy no lohan'ny fiangonana. Avelao izy no manoro lalana antsika, avelao izy no manoro hevitra antsika, avelao izy no amelona, ary izy ihany koa ny mampitombo ny fiangonana, mampitombo antsika tsirairay avy. Ny tompo any mombanao ka ho saintsainao fa Jesosy no lohan'ny fiangonana mombanao any izy. Andeha ary hiaraka hivavaka antsika maranantsika izao dinika androany izao. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotranao zahay noho ny amin'i Jesosy zanakao, ilay lohan'ny fiangonana, vonona hitarika, hanoro hevitra, hamelona, hampitombo, ampio zahay amin'ny lalana fahalalana masina, hanaiky izany fandaminana ataonao amin'ny fiainana izany. Ka ity tontolo andro izay diavina ity dia ho tontolo andro ambany fitarihan'i Jesosy, ilay lohan'ny fiangonana, ilay mpitarika anay. Dia aza mahafoina mahasaraka anay amin'izay rehetra ataonay, tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.